ohatry ny radio plus anao zany sofa tantara no soratan'ny Ajarandriamanalmanana. Ireto avy ireo namiaina ny tantara. Jedidiara soany Menjanahary, Sarobidy Stella, Niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandria. Nandray feo, Nathan, Nanantotosa, Ajarandria. Vita ny sakafo fa aleo tonga dia hamoaka ny akanjo mijato a. Amin'izay koa mba tsy mikoropaka izy avy efa milamina tsara rehefa miomana. Dia inona indray re izany no lobaka voakako ato e? Tia fotsifotsy tia izao a. Vao haingana ity ny nanaovany. Sa tia gris ity? Nefa ohatrany tsy mifanaraka amin'ilay pataloha indray. Pasohako daholo fotsiny rangaha reto dia izay tiany anaovana. Asiana kravaty roa koa dia izay mety aminy eo. Efa vita ve kia? Ota reto indray a? Efa vita re a. Enao sisa ny andrasana. Ay kosa. Tena mangatsiaka izy zany a. Ka enao kosa moa tsy tonga dia manao peignoir mivoaka ao amin'ny dosoko. Mipiridandridana ohatran'izao. Aiza ianao tsy hangatsiaka? Rano mafana ngery misonona androko tao e. Ka izay mihitsy ny antony nampangatsiaka anao ne. Ao fa tsara no lohanao dia anao tia akanjo ity. Avy eo ianao misakafo? Eny kery malalako a. Zay vao mba nahazo hafanana kely a. Dia efa reo ny akanjonao a. Hitako. Tsy hitako izay omena dia nataoko karazany roa. Izay tianao fotsiny entiny. Ndray. Voakarakara maraina mihitsy nge dady zany androany e. Ka tsy maintsy karakarina tsara moa ialako. Marika ny fitiavako an'la daholo ne zany e. Eno e. Sambatra ihany alarin-jato a. Ary aingana moa e. Efa mifitsifefana izao e. Marina hoe? Ye? Tena tara indray ale aza. Ka izay no teneniko anao teo. Aleo tonga dia tia nanaovako e. Aiza ny kiraroko teo kia? Io ambany seza io re a. Inona no tia mikoropadropaka ity? Ka tara ary misy oa. Aiza ny lakileko teo? Dray. Io amin'ny fitoerana io fa ho aiza e. Dray. Dia tsy sakafo kory izany ialahy. Ny tena tara seria. Aleo andeha. Fa tsy amin'ny valo sasany nga moa ialahy miditra e. Eny e, fa tsy maintsy tonga any ampiasana ny fito sasany aho fa kay moa tsy manana assistante intsony. Ianao tsy niteny an'izanoko. Fa nga minona ka congé? Mino kiny nametra-pialana omaly a. Tena adiniko ny teny andria. Zany ve? Ka mandana aingana ary e. Hoeto ihany aloha io mofo dia hoanio any an-dalana. Tsisy fotoanany amin'izany intsony aka. Zay fa raha riva seria. Ndao ary e. Bonne journée là. Mahita tao mihitsy mivadika iny ka. Isa maraina izao dia ahitana senina foana. Aleo andeha haka ny sakafo amin'izay koa fa tsy. Mba mahagaga kosa minny ala tamika tao amin'ny orinasan-dronjato izany. Fa nisy inona ary? Ary dia tsy niteniteny ahy mihitsy any Njato raha tsy ny tamin'ny maraina iny e. Sa mety adininy ve? Eny e, be rena koa moa ilay vadiko ao ampiasana ny aoko. Ny asa aza moa misy fotoana manaraka aty an-trano efa isan'andro mihitsy. Inona moa izany fa tsy dia ho sahirana indray manomboka izao. Teo ary nisy amin'iny efa mila tsy ho araka maika fa izao. Raha tsy hoe hampiditra olona farak'izay haingana nga? Aleo aloha manaloaka ka. Efa ho avy eo izay Njato. Ndry? Ary tia miantso tia mihitsy ary iziko.
Allô? Ahoana lesy? Ay, efa ny an-dalana ialahy? Fa ahoana? Aizaho kosa lesy a? Dia tsy mba afaka mody kely misakafo kory ve? Ka ny asa ange chéri, asa foana e. Mba mila makaina koa ianao na zany azy. Isy sakafo atoandro kosa ve lesy mba iarahantsika dia. Indray ary e. Ihinana rery ato aho zaniko. Mazotoa ialahy. Bisous. Fanga dia tena tsy tafody mihitsy ialahy Ranjato. Atao mbola tsy miainga ihany lahy nefa efa tsisy piasa intsony inge atao koatran'ilay. Ka zao hitany lahy zao e. Tsy maintsy mamita an'ireto dossier reto indray aloha androany fa ilainy bainy. Alefa ny Tomasina Rariva hono reto e. Aiza? Reto e. Izy rehetra reto ve? Eno a, ngatsika ravy e. Fa mbola misy firy ity? Valy reo vitako reo fa mbola misy eo amin'ny 9 ny enjehako. Zany a? Betsaka marina izy zany lesy. Le mpanampy an'lahy koa moa ty amin'ny fotoana tokony ilana azy indray vao mitsokako. Zany mihitsy ny tena mahakrizy anay io kelanga ahoana. Fa dia mba tsy mieritreritra koa ngely tiry bainina e. Naninona no navelana andeha miny raha mbola misy tokony ny asa ilana azy ka. Tokony mba tonga dia misy olony vao miala izy. Ka inona lesy ny raharainy an'izany a. Ny azy ny asa vita ihany ny ilainy. Ialahy koa ohatran'izy zao vao malala amin'ny bainako. Eny e, efa izay moa midebatsika. Fa midolo izy aloha hivoaka araka sakafo kely amiko anina dia 10 minitra fotsiny ary. Izany dia eto apototry ny ordinateur eto foana ialahy tsy halala sakafo mihitsy. Ka fotoana tokony ahavitako dossier iray ve lesy dia ho laniko amin'ny fotsiny a. Aleo amin'izao fa efa nampitondra mofo andry zalahany a. Ranjato a. Ahoana e? Ho fatinona amin'izany eo lahy. Ndao fa ampiko lahy rehefa avy eo. Aza mba mifanany ihany Rarivo a. Ny lahy reo tsy arakelako. Diso ialahy fa efa mba maivamaivana ny ao zao. Aiza. Raha tsy izany ve lesy sady anampy an'lahy no afaka mandeha misakafo ohatr' izao. Fa tena marina ve zany sa misangisangy lahy? Ohatry. Tsy lalao tsony kely tia Rarivo e. Le tia koa zany ohatry ny bandy tsy azoko izany. Za ve dia andainga amin'izany e? Ka ndao ary va tsy ela be a. Eny lesy e. Plat roa dia desera roa dia yaourt ray fotsiny no hoan'ny lahy dia miveriny tsika. Tsy ere moa zany iziko. Zany ve tsy am'roatsika vao tafaverina eto e. Andao lesy fa manana ihany a. Zany koa ve dia ho lany daholo ary tsisy vola araka an'izany koa nge. Eny efa mba ataovy matotra Rarivo fa sangely tia tena mijaly mihitsy. Eno a. Ary ndao fa tena ramaka be zany ka. Andrasako any ivelany any lahy. Ay, mivetivety e. Ho avy e. Amoaka amin'ity ray ity fotsiny dia mandeha. Dia zao ve lesy ilariny zato vao tonga? Zato efa mitaintaina mihitsy. Efa mifolo nge zaho e. Fa inona koa ary tia mahazo anao e. Zaranao ary atafodiko. Amin'izay tsy mba misy na dia biso kely akory ary fa tonga dia fantany sy kitakita no mahazo an'ilay olona. Azafady ary e. Ela kosa nge lesy tena tsy mba mieritreritra ny tahotra ato an-trano mihitsy e. Sady tsy misakafo atoandro ialahy. Amin'ny alina koa mbola amin'ny 5 vao tonga. Ka miasa ary misoa. Za hiverinao ho taiza? Fantatro nge zany e. Fa ny tiako tenenina hoe mba tokony hevitra ny fahasalamana sy ny fahareranao koa ianao. Rehefa vita ny asa kory misoa dia afaka mitandrina an'izany foana. Na zany azy e. Eny sady tsy hitako anie izay mampitaraina anao amin'izany e. Raha tsy miasa ohatr'izany nge za tsy ohatr'izao ny fiainantsika e. Karaha zany dia ho faty tanora ianao ka. Asa atao vao maraimbe. Asa atao tsy matafody raha tsy sasakalina. Asa mbola manaraka aty an-trano ihany. Asa foana. Dia ahoana dia ho ajanoko izany. Raha izay no tianao dia androany ihany dia ametra am-pialana.
Tsy niteny an'izany kosa e, mba hahatonga sananao fotsiny ny antony lazako an'izany. Tsy afaka ny anao inona ary misoa. Io no asako dia tsy maintsy ataoko izay havita azy, indrindra moa izay ahafapoan'ny patronko. Efa alina be ny andro fandalenao misolo akanjo dia manao dosy e. Miandry anao aho dia miara-misakafo tsika. Eny ary. Ary tonga vao maraina be ny ranjato izany. Efa io miondrika eo ambodin'ny ordinateur io sahady. Mafy koa aloha le asan'le ry. Amin'izay indray mbola mpiny pression amin'ny bainina avy any ambony any. Ohatra ary iza daholo reto olona milahatra eto amin'ny birao ny sekretera reto. Sady sipa manjamanja kely daholo izy zany a. Oka fa zay vao azoko. Vao antso amin'ilay solon'ny toerany mino reto. Tsara an'izay tovovavy re zao. Sady endrika ny bika. Sabatra kosa alariny zato raha ny ray amin'ireo no lasa mpanampy an'lako. Avariana eto fotsiny koa fa aleo mitasy aloha. Rehefa paozy indray vao maka vaovao amin'ilay rio. Dia tsy mody ny sakafo indray ny zato. Inona moa izany fa dia onjonondrin-drirery indray izany ny eto ambony latabatra eto ry miso. Tena efa manomboka zatra mihitsy aho izany. Amin'izay nge izy antsoina dia tsy mandray telefaonina akory e. Lasa mampalahelo an'andro ilay vatoko marina. Sady lasa kizitina be izany izy tato ho ato satria hitako miareraka sy miha-mahia mihitsy. Vao tenenina nefa dia tesitra fa lazainy fa izany hono ny atao hoe mamelom-bady. Nefa tsapako hoe tena mila tsoaraky ny aina mihitsy ilay izy. Mety ngamba dia tambatambazako izy dia handeha hivoaka kely izay amin'ny weekend. Tsy avelako eritreritra asa mihitsy fa makaina tanteraka any alavidavitra any. Aleo fa resahako an'izay izy raha riva. Mino aho fa hanaika izy. Ary tsy midina mihitsy koa ny ety vary ity izany e. Aleo saro manandra nga aty fa kamo ana inana ary a. Ody lesy ranjato. Io indray le ty. Fa tsy mba afaka mitraka kely fotsiny velo ty alana dia era-bolona aza. Aza manadala aloha ialahy e. Farany volana nge tsika izao ity e. Raha farany volana dia maninona? Fantatrelahy tsara fa manao inventaire aho zao. Tsy tokony hoelingelenina mihitsy. Ako raha tsy andovan'ity orinasa ity lesy elako. Sady tsy asan'ny lahy kely ity izany. Ajanony ihany ity rehefa tsy tafiditra anaty contrat. Fantatra izany raha liva fa tsy asako aho. Fa tadiavan'ny lahy endrasako an'iza nefa e. Fiverena mino. Mino izany aza tena aina tsondry bainina. Efa nahita mety amin'ny tsara hono izy. Zany ve? Nahita azy nga elaly ty? Vao teo izy ny antso anahy. Dia mampamango ny lahy. Eny e, misaotra letsy e. Fa zao marina ity. Ifa tena izay hosolony ngamba ilay sipa be dia be tao amin'ny sekretera tao ireny. Sipa ta izy? Niditra tsirairay ao amin'ny sekretera ao ah. Fa dia tsy hitany lahy koa ve ireny e. Tena tsy nahita an'izany raha rivo. Ay moa lahy midy atao amin'ny birao ny lahato foanako. Normal raha tsy ahita an'izay any ivelany any akory. Fa tena sura lahy fa solony mino nampidirana izany. Ka mpiasa aninona koatr'izay indray ary e. Tsara kosa raha izaniko. Mba afaka mamita ny asako amin'ny fotoanany tsara raha izany a. Dia aza miferitsaina be ohatr'izao tsony lesy. Izay vitan'ny lahy ihany atao. Ka hain'lahy ihany ny zavatra hita tsy maintsy atao atiko. Afa hivoaka kely any raha anao paozy kely araka amiko lahy. Ahoana? Mandehana aloha lesy. Rehefa kelikely mandeha.
ay okey ary efa fantatro fa zay mihitsy ny tsy maintsy avalinanako lasa zany ndao e. Ndray tsara kosa ty pataloha ty zaniko taizaka iny nahitandry an'ity. Nivoaka tany an-tsena tamin'ny marina dia hitako tsara dia nividiako. Tiany lahy? Nidiko ka sady ao amin'ilay loko tena ankafiziko mihitsy. Ka efa fantatro nge ny zavatra tiany vadiko e. Sady atonina tsara ny lahy mihitsy izy izany. Oay, saika adiniko. Fa ahoana indray? Misy lobaka vaovao nividiako koa aho. Somary nataoko mifanaraka tamin'ny pataloha iny ihany ny lokony. Tsy haiko koa izao io raha tianao. Izay tia ve zany? Ie, i mihitsy. Tiako tia ka, tena tiako. Ary tena mahay mividy fitafiana mihitsy ndry tia ka. Misaotra kia. Izany ny atao hoe vehivavy rinjato a. Sady izay taona ela be mivadintsika izay ve dia mbola tsy afantatra ny mety sy ny tsy mety amin'ny lahy ihany a. Fa izao lesy a. Izaho mahita hoe tena difotr'niasa tanteraka lahy tato ato izay. Na mivantany lahy ary mila efa tsy voakarakara intsony mihitsy. Fialan-tsasatra moa izany dia efa tsisy intsony e. Aiza kosa e. Zaro manana anao mpikarakara anako. Ka izay indrindra nge ho fikarakarako any lahy dia nanomana farany herinandro mahafinaritra be eo antsika sy larery a. Miaingetontsika sy mahariva dia tsy miverina raha tsy lahady. Misy toerana efa mifandriako izay ihany fa aleo ataoko surprise. Ahoana? Mety? Ahoana moa no tsy ety e. Fa mety olana fotsiny izao dia... Izay indray. Aza tsy nanolana izany ka. Rehefa mba fotoana natokana ho antsika aloha dia aleo mba ho antsika rery. Fantatro mantsy fa asa indray izao ny saiko ho tenen'ny lahy teo. Ka tsy izany ngery misy o fa misy olona vao ampidirina isy olona mino izay ao e. Mbola tsy hitako aloha izy fa rapitso no vao prezentena amiko. Dia maninona ka? Tsy vao makary ve tsara izany? Amin'izay lahy mba malalaka tsara. Afaka mandeha tsika amin'ny zoma. Ka izay indrindra ilay olanako. Fa ahoana? Ka tsy maintsy handamina ny fotoanako rehetra izany no entiko manao ny passation aminy. Sy hampianatra azy an'izay asa tsy maintsy atao. Sy rehefa miverina ilay izany atao ka. Sady nga moa izy tonga dia miasa fa mbola ampianarina ahoana indray. Raha te halalaka farak'izay aingana dia tsy maintsy manao an'izany e. Ary io sabotsy eo mihitsy ary ny fotoana saika tonga dia hoe amindrako ny asan'ny mino rehetra aminy. Sy dia tsy mba hanana fotoana iarahana mihitsy izany tsika. Ny atoandro ve lesy efa tsy miara-minana. Ny hariva raha miresaka fa efa reraka ianao dia tonga dia matory. Dia izao kosa sabotsy mba hejana natao trano dia andeha hampianatra n'izany mpiasa vaovao izany indray. Leo be ary njato a. Ka tsy haharitra mandrakizay nge izany ry misy o e. Mety hoe amin'ity herinandro ity fotsiny. Rehefa zatra tsara izy dia miverina ohatran'ny taloha amin'izay ny ritma rehetra amin'ny asako. Mety haka congé kely mihitsy ary amin'izay fotoana izay. Nenao ve tsy izany foana e. Andeha hijeran'ilay sakafo aloha ka. Efa mahazatra ny ianao. Fanitsy tsara reto kontreto ka. Na ny resta taloha ohatra mifanaraka tsara amin'ity voalazan'ny tatitra ny komersialy ity. Oui, Mandrosoa. Azafady tompoko. Ato ve mibirao misy an'Andriamatonjato Randrianary? Ie, ato ka. Izy indrindra tia manatrika anao ty. Fa ahoana izay? Ay, azafady indrindra mesenjato a. Manitra ny anarako. Nasain'ny tao ambony hidina aty aminao fa atao aminao hono misy ny birao isako. Mpiasa vaovao mantsy e. Izany a. Ie. Ny faly mahafantatra sy mandray anao ary madama sa mademoiselle manitra izy izany? Mademoiselle ka. Za koa toraka izany tompoko. Rekakio. Fa izy ary tia anjely tonga tapoka tsy fanta-piaviany ity e. Marina
fa raha misy vehivavy tsara mihoatra noho ity intsony eto ambonin'ny tany ko na ny zanaka vaviny Solomona mpanjaka ary ve nanana endrika ohatran'izao. Le masony ohatra ny mangano ho an'ny mahafinaritra kely izany. Ny orona sy ny molony malefaka mahafatifaty ery, sady lava izy mibikana tsara e, lafatra tonga dia mahambabo tanteraka mihitsy. Zary ty voaserahan'ny kely voalohany dia efa mahangovitra sy tsy mahaloha-peo mihitsy. Azafady mesenjato mesenjato ary tovariana be maninona ozy ianao? Tena azafady fa tena tsy henoko tsara e. Za koa ohatran'ny bebe azy zay dia saika an-tany hoa za e. Tia mifanatrika aminao ty zany ve mibiraoako sa io ka ay tonga dia afaka mandray azy avy hatrany ianao. Ndraso ho fafaky kely aloha fa ohatran'ny misy vovoka izy zany ary okizao mesenjato ka mandray vahiny tsara tarehy sy bikana ohatran'izao izy za dia izy indray no saika mafy ny seza hitoerany. Andraso aloha re ankasifontsy anaty armoara tsy vetivety eny ary indray le tanana malefaka sady fotsifotsy madio ohatran'ireny noram-panaly ireny mihitsy miaraka amin'ilay fofon-dranomanitra maivana. Mampite ho re zany fokany izy. Tsara aloha ty tovavy ty ka na babiny sady ako. mesenjato angatsy nalainao indray le chiffon. Ay moa azafady rery mademoiselle manitra fa variana be za. Olo ty rivo tsy apozony lany vaovao etiko. Ranjato, angamba nahita fotoana ifampitsidiana amin'ny ora fiasana indray zato izy. Sy aza manany ihany aloha elahy enony lahy. Aza atao resaka asa aloha fa fembina todoako rybandy tsisy idiran'ny asa mihitsy lese resaka hafa mihitsy. Ka lazao ary za zao ny ilainako. Sa andeha kapozy kely nivilany amin'ny mihitsy ka sy alady resaka. Tsy mahandry an'izany aly ty fa inona zao dia tsy maintsy voalazako amin'ny lahy fa sokafy tsara ny sofina. ka teneno ary fa zalozana be safary eo e. Ao amin'ny biraoako ao le sipa solomino nga vao nampidiriny sekretera vo teo e. ay ve zany eko ialahy koa tia naveriko fa hoe lazinina za ve dia vaovaotsony ohatra vaovao zaniko izany tsy efa mahafantatra hoe ananam-panampy amin'izay la eny e fa mba fantatra elahy hoe ohatran'izy ale izy ao. Mbola tsy hitako aloha zendriny ary zalahy fotsiny nilaza tamiko hoe ray tamin'ilay manjakely be dia be teo amin'ny sekretera ireny hono ny voaray. Ka tsy manjakely zany le ty fa manja be mihitsy maninona tsara Ranjato manja be eo hitako moa ohatry ny taitaitra be zany lavaniko. mbola tsy nahita tsara na vehivavy ohatran'izany ary zay ny ainako rarivo tena mba mariny zaza vavin-drano niakatra tanety angamby io. Tena nahita fahagagana ny akamako marina ka tsy mino anazy zany elahy. Azafady aloha fa tsy hoe elahy no miezako fa le fataiterana tapoka avany mihitsy. Ole ty fa nahy misy o ary nge ho aly ty mbola any ambany faladiany zany mihitsy angamby. Dia taraiky avy hatrany koa zany lahy na mbola olona mitapy maso ary vele tsy lalovany amin'ny ranomanitra maivana mampody mandry dia miverina zero ka ndao ary mba asiako masy kely hoe zany fanamperana lazainy lahy zany ohatry ny tsy ahatandamba koa matsy raha zany fitantarany lahy zanyko. rehefa miverina elaelany amin'ny birao vao makany elahy ka ay so dia fatany io ka mahasosotrako. eny ary fa tsy maninona rehefa avy eo zany fa tsy tonga dia mieritreritra zavatra lavitra be eo elahy fa maninona zay fotsiny eny ary andao ary.
Mademoiselle Manitra, azafady indrindra sao dia mba afaka omenao anareo tsy dossier 2002 retsy. Ay, reto ary misy anjato a. Misaotra anao. Fa aleo angambontsika Mademoiselle Manitra ifampiantso amin'ny anarana amin'izay a. Ohatran'ny tsy mety mantsy raha hoe mpiara-miasa ato nefa hifanonona amin'izany monsieur sy ny mademoiselle izany foanako. Ahoana, mety aminao? Ahoana moa tsy ety e. Sany hoe fanajako anao ny antony niantsoko anao tamin'izaniko. Eo indray lefitsikiny. Mandainga kosa aloha izay tsy ho ravan'izao sary amin'izao. Na ezaka ny tsy hijery ary tsy maintsy anara-maso ihany rehefa lasa izy. Tena ohatrany manomboka papin'ity sipity ary nga. Mbola tsy ampy ora ray akory nefa izay no nierahana ny asa teto. Azafady lesa ranzato a. Sao dia mba aty amin'ilay le toy an'ilay dossier hoay. Azafady indrindra fa tena tsy fantatro hoe manambahiny lahy. Miala tsiny tompoko. Tsy maninona lesa izany a. Tsy vahiniko izy fa tompotranoko mihitsy e. Eny e, miara-tompotrano ato moa izany izay manomboka izao e. Ay. Izy lesa ny Manitra. Mpiara-miasa amiko manomboka androany. Zany. Faly mahafantatra ny Manitra dia tonga soa zanyko. Dia izy kosa ny Rivo Manitra. Mpiara-miasa amintsika ato amin'ny apro. Sady namako tsy foky ihany koa. Dia toraka izany koa Monsieur Rivo a. Faly aray asa aminao ato amin'ny orinasa. Ay, ary aleo mba tsy asiana monsieur moa e. Tsika efa hifampizarany mata sy ny masaka ato ihany ko. Manjary ohatry ny fampiafafa be. Sa ahoana ozy ianao? Tsy maninona ka. Tena marina tsy misy kanina ny zavatra rehetra nitenen'ny Ranjato le ty. Tena anjely ty fa tsy olombelona. Normalina raha tonga dia simbasimba amin'ny ohatr'ireny ny Ranjato. Ako na za koa raha tonga dia tia hitory fitiavana avy hatrany izanyko. Izay. Io koa fa ohatran'ny latsahan'ny varatra lery. Neverin'lery fa nandainga mantsy ako. Izy ary nefa te mitanaka vava tsy mahakombona intsony vao nitsikiny Manitra nandritra ny 2 minitra fotsiny. Ary aloha tairina fa mitady tsy hiverina eto an-tany mihitsy ny lery izany. Fa inona tsara hoe nitadiavan'ny lahy teo Rivo? Le dossier n'ilainy lahy teo ka. Ay, tena sondriana be eo fotsiny mantsy ialahy tiako. Tsy hoe sondriana fa mankafy ny akanton'ity zavaboary manoloana aty lesy aho. Zavaboary? Manitra ve? Ka iza indray e. Mahay any Andriamanitra ary Manitra. Fa ahoana Rivo? Ka zao hita maso zaoko. Kajiny tanteraka ny nanamboarany ianao. Sambatra ihany le selahy Ranjato. Maninona ity? Ka miditra ialahy mahita voninkazo dia mijanona ialahy mankafy ny akantony dia mivoaka ialahy arahan'ny fofon'ny Manitrako. Mba mahay miresaka koa ianao izany. Ka marina moa zanyko. Aza te mirediredy eo letsy a. Lazao ana le dossier nitadiavan'ny lahy teo e. Ay moa. Toy ihany ity lesy ny saika ao jereko fa aoka izao e. Ohatra mbola sahirana be nareo izany. Ary alao aloha za andefa mazotoanareo a. Eny Eny areo, mazotoa Rivo a. Mazotoko ialahy e. Tena tsy vitako intsony ny tahiry an'izany atao pokotoka. Vao mitoby any amin'ny Manitra ny masoko dia valiny tsy kely foana. Sao dia mba mifanojo ary ny ao am-ponay e. Aleo tsy andrasana rangaso ho atoandro fiterinona eto ka ilozany omby miahaka. Sady Rivo ary ireny efa manepy fitana sahadiko. Dia ahoana nefa raha mifanohitra amin'izany ny ao an-tsainy. Za koa ty te hifidy ny lohany nefa matahotra ny masoniko. Aleo tonga dia tenenina any aloha dia hita eo izay ambarany. Tsy nisy nangataka voate maina akory ka. Manitra, Ahoana izay Ranjato? mbola sahirana be nga ianao? Ka efa ho vita ty ataoko ty. Fa ahoana? Misy ilanao anà nga? Raha tsy manahirana anao dia misy resaka kely tiako ataoko aminao e. Ay, tsy maninona ka. Hoento ary ny resaka ao e.
miala tsiny aloromanitra raha itenan'izao rehetra izao aminao a. Zakako mantsy dia aleoko vakina aminao dia izao e. Fa nisy zavatra tsy nentina ataoko angarin-jato. Tsy izany mihitsy ka. Tsy misy idiran'ny asa fa momba antsika senao e. Momba antsika senao? Eny rery manitra. Mety ho raisinao adalàna fa aza tsaraina mifaly ameko a. Tena tianao ary manitra. Zany ary babinao tamin'ny minitra voalohan'ny idiran'ny tongotra teto amin'ity birao ty. Maninona ary njato? Zany ho a tsy vita koa ny tahiry an'izany ato anatiko. Tsy vita koa ny aritra ny hatsaranao isan'andro ito nefa manana fitiavana anao a. Manitra, te hiaraka aminao a. Te hifankaty aminao a e. Aza atosika re za e. Mba ekeo re ny fangatahako e. Koa sao dia tsy mety izany ry njato a. Ianao nge efa manambady e. Fahotana izany raha ataontsika fanahininy. tsy hiry manitra. Fitiavana tsy mba fahotana. Rehefa ty ahy ianao a dia afaka manova ny zavatra rehetra tsika. Njato a. So anenenanao re izany e. Tena marina e. Fa tsy tia anga ianao e. Tsy misy tokony hanenenana izany ry manitra. Tsy hoe tsy tianao ary njato fa... Aza tohizana intsony ry manitra. Fantatro fa mifanojo ny fitiavantsika. Fantatro fa tia koa ianao. Aza miteny intsony. Njato. Ary maninona ny mieboka be ato an-trano ato ry misoa? Maninona raha mba voaina aloha varavarankely fa tena tsisy rivotra mihitsy ato izany ka. Ay tonga lahy. Mba ndrava kosa izy zaniko. Sa efa mahay tsara ny mpianatra? Ka mba efa misy anazy aloha dia mba tafiala aloha tany am-piasanako. Ay kosako. Fa tsy zaranao aza ve? Eny e, raha ny tiako ve moa tsy ohatra izany foana isan'andro. Saingy ianao tsy azo ahifika amin'ity fitiavanao ny asanao ty. Ka raha tsy tiako ny asako dia efa ela ry misoa ny ala tao a. Zany foana koa ny ilanao vaniny amiko isan'andro izao. Tsy mila vaniny kosa lesy fa mba miteny fotsiny a. Dia ahoana? Afaka mandesana tsika rapitso? Efa vita izany ny pasation rehetra ko. Tsy afaka mandeha amin'izany ahy e. Mbola betsaka ny zavatra ataoko. Antray, ka tsy azoko ihany zaniko. Na efa voavary ny olona dia mbola misy zavatra hafa tsy maintsy ataon'la foana ve? Ka misy fotoana ny zavatra rehetra ry misoa. So dia ilay araka amiko mihitsy ara ny tsy tiany lahy e. Raha izay nge dia afaka hoe maka congé anao dia mijanona atao trano fotsiny e. Za ve dia niteny an'izany e. Ka izay ny fahazoko azoko. Maka aleo izany resaka ao izany ka. Aleo aloha hivoaka kely ihany fa sady mandreraka ato no tsisy rivotra fa mahasepotra. Izany moa mba toetrany lako. Ny fotoana kely anahana mba irana amin'ilay vady tsy misy fa zara aza misy fifamaliana kely hivoahana ny trano indray. Zay fandraisanao azy ihany tsy maninona e. Njato a! Njato! Lasa ihany izy. Inona loatra raha nahazo an-jato e. Izay ataoko rehetra ohatran'ny tsisy sitraka daholo fa filambaniny foana ny valiny. Efa tsy hitako izay tsy ataoko azy nefa ato an-trano ato. Arahana ny sitrapony fa hikarakarana sy anaovana sakafo tsara fa mbola miavonavona ihany. Fidianana n'ity rehetra ity fa mbola misy tsikaraina foana. Tena tsy azoko intsony ka. Zy fa tsy ny fiaran-dranjato very mijanony re. Fa tena le 205 n'ilay ry mihitsy io. Fa maninona eto amin'izao ory izao. Andraso hoe fa ahoana ranjato a? Angatsy mbola nody izany mbola tazana ety indray. Ahoana raharivo a? Efa nody fa mbola nivoaka kely aloha fa nisy zavatra tsy maintsy nividiako e. Hay, gaga mantsiko. Andro efa mifito izao.
Ary maninona ilahy zany? Misy olana angasa? ay tsisy inona letsy ohatra ny somary vizana kely fotsiny dia makaina kely aloha vao miverina any an-trano any. Hitako moa nohatrany tsy dia be teny izanyko. Fa zao rano zato tsy tafaresaka intsony tsika sela fa nisy zavatra mba tiako angatahana amin'lahy izay lesy. hoe ahoana ly ty manan'olana ara-bola nga lasa Tsy hany mihitsy ilay resaka ka. Tsy misy idirany volana ny tsy fahampiana akory. raha zany mantsy dia tsy manina fa afaka mamony tsara ny lahy ka inona ary lazao raha miena. Tsy zany lesa ranjato fa tena potikasa rava manitra ly ty. Inona? Na vao 2 andro ary izay ny faneraserako taminy dia tena tsy mety ho afaka atao tsy haiko mihitsy ly ty ny endriny sy ilay ohatrany tsikitsiky kely omeny ana maraina iny. Tsara lesy izy ary tena marina ny tenin'ny lahy. dia inona no eo anatin'ny eritreritry lahy Ka izay indrindra ny angatahako fanampiana amin'ny lahy lesy. Sao dia mba izy lesy ny tena ho anjarako. Mitopatopa mameno ny foky rehetra ao mantsy ny fitiavana azy. Efa mila tsy ho zakako intsony raha zato dia mba mangataka amin'ny lahy hoe raha mba mifanojo lesy ny fitiavanay dia aleo izy mba ho anahy. Miala tsiny aloha raha ohatra hoe miresaka ny lahy izany. Fantatra lahy ihany mantsy fampinamana tsika sady mpiara-miasa. Nefa izy mpiara-miasa akaiky amin'ny lahy dia raso aloha raha rivo tsy hoe manan-kivy an'ny lahy na tsy tia hamaly fangatahan'ny lahy fa ahoana ly ty? raha tsy diso dia ohatra nefa manana olona miaraka aminy izy iny marina vely ty? Ka misy bandy mitondra moto iny mitsena azy eo rehefa arivako rehefa mirava miasa iny. Tsy olo tiany ve iny Zay indray zao sarotrako fa tsy mbola mpivady akory ry zareo raha fijeriny lazy. Zay indray aloha ny tsy fantatro ny ratsan-tanany fotsiny nohatra ny mbola tsy misy peratrako. Tsy laingako dia sako ny mamorona ankitsa rano zao amin'ny rivo fa efa manana sipo manitra. Ny tena marina nefa zavatra hafa ny tanjoko. Aleo aloha rangaha andeha amin'izao tsy ho hita eo ihany ve ny toyiny. Eny fa mba omeny lalana ve zara mba hitony fitiavako aminy ary. Ohatra fa inona moa ny anakanako any lahy amin'izany raha anjara ve ny anlisany. Ok ary misaotra ny latsy ny sorona. Aleo lesa andeha ho hitantsika eo raha-pitso fa aiza ny lalany lahy andao dia apetrako any aloha any lafa tsy sahoana. Ay tsy maninona ka. Fa inona nefa ny mbola atahoranao tsy efa ampy ho ny fitiavako anao akory ny hitany masonao sy ny reniny sofinao. Tsy haiko ronjato matahotra sao dia ho latsa-pitiavana tanteraka aminao. Fantatro tsara nefa fa tsy hisy ho avy ny fiarahantsika. Tsy misy tanjona fa fanalan'andro fotsiny. Aza matahotra ny ity ary manitra. Aza mandidy ny lalam-piainana mety hizorantsika koa. Tsy fantatrao izay mety hitondrany antsika mantsiko. Njato Ahon'izay raha avako. Efa niezaka nihodina foana sy tsy handray izay lazainao any nefa lasa tsy vitako intsony hanampina ny sofiko ohatra ny te hainao an'izay teny rehetra aloako ny vavanao indray Tsy misy ankoatra ny fitiavana ny avoakan'ny molotro roa raha mbola misokatra ho anao ry manitra. Ary aza matahotra fa iaino aloha ny asambarana teraky ny fitiavantsika. Manina ary any nahitanao Zao lasa tianao. Tsara k'izy zany fa zao aza miala aloha be raha-pitso any an-trano fa tonga any haka anao dia miaraka mankaty ampiasantsika. Zany Voaray chef. Io sakafo ny lafa mbola himana kely aloha tsy maintsy ivoaka izao maraina izao koa mantsy fa milahatra be izao any amin'ny dokotera any dia tsy tiako. Tsy azoko. Inona moa ny antony laharanandro fa tsy naka rendez-vous fotsiny ve dia izay Tsy efa ohatr' izany foana akory ny mahazatra antsika. Ka adiniko rery Njato Za koa vao ankiripa dia tsy mahazo aina mihitsy.
aleo mandeha amin'ny aloha fotsiny dia mba afaka aloha amin'izay sady mbola misy zavatra jereko analakely ihany. Ay, zahay ndraika tsy fakako. Ka sao mba afaka apetraka elahy eny ary za vao mandeha miasa elahy Apetrako? Ye, Za ngery misy mbola be zavatra atao be any am-piasany. izay indray. Ka zaniko, mety mbola isy amboteazy be koa reny dia ho tara eo Ka mba miaraka miala aloha re tsy misy atsasakadiny akory ane miala avy any amin'ny dokotera makany ampiasana anao dia izay anatitra kely anao eo fotsiny koa vedy. Fa tsy heverinao mihitsy zany ve le fahatarako e. Zato Sa tianao tsy ho dia atoandro sakafo aty indray Eshi, rehefa tsy anatitra fotsiny dia tsory koa raha tsy efa zatra misakafo rery ato kosa za. Sady aoko izao ka, sao hanahirana amin'ny mpiara-miasa aminao. Mpiara-miasa izy e. Aza mila vaniny vao maraina ary misy ova tsy tiako Tsy filambaniny re zany Rinjato Ianao mihitsy ny ova tato ato izay. Lasa tsy hay tohininy izany. Sady tsy hitako izay matezitra anao amin'izay resaka fanaterana any amin'ny dokotera. Rehefa kamo ianao dia mahazo mandaha fotsiny. Dia io manafatsy. Zahay mihitsy koa ny fahendreny e. Lany andro ifanasa vangy sy ady vao maraina eto fotsiny. Ohatra ny mitady ho ratsy izy zany So dia mba miahy ahy zavatra ary tia misy ho tia matoa kôdikôdy be ohatr' izany. Sady misisika mihitsy izy amin'izao ateriny izao foana. Za koa tia ny mailomailo be nefa izy ary mety tsy nanana eritreritra an'izany akoriko. Aleo ranga andeha teny izao Mety efa sasa miandry akoho kalamanitra. Aleo sakafo aingana ka. Miala tsy fataraky kely ary Rinjato efa ela be nga ianao ny andro teto. Vao teo any tonga ka. Ay, Sady natara ary nge ianao tsy maintsy andrasako foana Ty olo tiako mafatifaty be ty ve dia ho avelako rery amin'izao. zany misaotra ary Ka andao raha tsy misy adinona intsony. tsisy ka, afaka mandeha tsika. Ka inona kiny vaovao nandritra an'izay alina tsy nihonan'izay Natory tsara ndry. Tianjato io koa mahita tenenina dia alina iray koa ve ny sarahana dia Ka misy vaovao foana rery manjakelyko Ohatra izao le nanontaniako anao teo. Nahita tory tsara ve ho andry alina tsy nanofy anahy. zany dia ao anahy raha ilazako ianao hoe nanonofo ny andro ny mariazintsika. Mariazy? Ye, Ka misy ohatr'izany ahoana indray ry manitra. Dia nahazo fiany tsara ve nefa? eny nianka teny ambony rahona nandritra ny minitra vitsy fotsiny aloha Izany. fa voataitra dia nisento lalina mihitsy hoe raha mba zany tokoa moa no tanteraka. Fa nga dia tsy mba manantena an'izany kosa ndry ka. Afaka tanterahana nge zany raha tena fanirindry Samy rediredy Rinjato tsy ianao ihany akory nilaza tamiko hoe iaina aloha izay fitiavana hita eo dia izay. Midika izany fa tsy possible lasa vadinao mihitsy Za mihitsy no nilaza an'izany taminao. Saingy ny fitiavana afaka manova zavatra be dia be Aka, tsy tena tena tsy misy ary Rinjato aleoko mampino tena dia izao. Ndao ariko. Ho hitantsika eo ihany ny toyaniko. Tena aleoko raha nga mandeha tongotra moramora dia ary aloha ary avy ho andra taksi be fitohanana be ty ve ny retako eto. Aleo manitsy dia amin'izay mba vetivety. Indry fa tsy fiaran-jato ve ty anaty amboteazy ty. Ie, izy mihitsy ty. Dia inona moa izany ny ataony aty? Tsy efa tokony ho any ampiasana ve izy raha izay orany alany tao an-trano izay? Dia inona ny tonatonany aty ambo-manarina amin'izao oro izao? Misy antony hafa izao sady mahavita mandangy amiko mihitsy izy izany. Aleo tonga dia anatonako. Ay, iny fa mikisaka ilay amboteiazy. Tsy tena tsotratrako iny. Tena lasa marina. Tonga dia nandeha mafy be koa moa ilay iziko.
Aleo andeha any rehefa any an-trano indray izy anytany iny. Fa inona ary ny afenin-jato amiko e? Dia ho sanatrivo ve ka... Fandriva izany ny romanitra dia tsy manana havana dia mihitsy na dia iray azy. Mipetra-drery dia ohatran'ny olona rery izany foana mantsy ny fijeriko andriko. Aiza kosa e, manana ka. Ay, Fatra tena akaiky any Antsirabe daholo ny ankabeazany. Dadatoanay sy ny kozinako no aty an-tanàhy e. Za mantsy mba gaga ihany indraindraiko. Sipa manjakely ohatr' ity ve ary hoa dia solitera be ohatr'izany foana. Ka tsy mahatsiary rery izany ary rivo a. Manana namana mahafinaritra be ohatr'izao ve za aty ampiasana dia... Angamba mahafinaritra hono ny fahita-manitra anaka. Vahatra e. Izay toetranareo mahafinaritra izay mihitsy ary no tena mahatamanana ako. Zany a. Hitako moa tsy mahafoy anay mihitsy indriko. Fa izao romanitra. Misy zavatra kely mba angatahako aminao ahy. Raha tena namako ianao dia valeo amin'ny fotsy miangatra. Fa nga moa za mbola nandainga tamin'ny rivo e. Tsy hoe nandainga ange. Mba tiako fotsiny raha mamaly amin'ny kitsipo ianao. Izay nga. Ka lefa sara fanontanianao e. Hono ary manitra. Tena tianao amin'ny fonao manontolo ve za mibandy miaraka aminao izany. Miala tsiny aloha fa ohatra miditra lalina be amin'ny fiainanao ilay fanontaniako e. Tsy azoko. Fa ianona koa ary ny antony anontanian'ny rivo anazy izany e. Sa hoe efa mitsoron'ny-jato taminy marina rehetra e. Dia inona nefa ny tombony manonjato amin'izany ka? Izy ihany ary niteny tamiko fa tsy tokony hisy ny afantatra na dia iray akory ary ny fiarahanay. Manitra, tao variana be ianao. Ilay fanontanianao fotsiny. Azafady rery manitra. Tena tsy tokony ny antany anao an'izany mihitsy a. Miala tsiny marina e. Tsy manina re izany e. Ay. Afaka mamaly anao ihany aho hoe ie, tena tiako aloha izy e. Latsa-pitiavana amin'ny tanteraka. Zany. Ie. Misaotra indrindra ary manitra tsy nisorona. Mivaly teninao mahitsy ohatr'izay mihitsy ny tena ilaiko e. Fa ina aloha ny antony nanontanianao an'izany e. Efa nilaza zavatra taminao nganjato. Ie, efa nitantaran'izany bandy mitondra moto amin'ny tsenanao isan-kariva ihany izany aloha lery. Mahagaga nefa dia mbola tsy nety nahita an'izany olona izany mihitsy ana dia indray mandeha ary. Bandy mitondra moto. Ary tena napetraka ny jato koa nge izany ity rivo ity raha azoko tsara e. Mampiomehy koa izy ireo lareto ka. Fa andeha hiakatra lora miaraka amiko ianao e. Tapitra sady koa ny poziko. Ndao ary e, sady mangatsiaka be aty ivelany aty. Dia ahoana raha ny fomba anontaniako an'jato an'izany? Izy ity ohatra matotra be sady tsy mitsiky mihitsy. Aleo raha nga tenenina dia izay efa andehany eo a. Sady zoko ange izany e. Afaka mba manontany an'izay tanina ilay amin'ny vady kokoa. Aleo fa ararodoko amin'izao. Fa nga ho ambo te hazo be tamin'ny marina ary ny jato niodina lalakafa ianao a. Embouteillage? Ie. Nalalaka be ny arabe iny izany ala teto iniko. Nalehanao ngamba ny nisiko. Ie, nisy mihitsy. Ny fiaran'ny lakoary tao anatiniko. Tao anatiny ahoana e? Lalana mifanao atsimo sy avaratra nge ny lalantsika e. Ka izay indrindra nge ny anontaniako anao hoe nga niodina ny lalanao e. Lahatra tsara mantsy ny fiaranao ny tohana tery Ambohimanarina. Za nandalo. Teny Ambohimanarina? Eno a. Kony tsy natsona ary misy ora nisy an'izany marina. Ny antso mihitsy afa nandroso daholo ny tomobila dia tsy tratrako tsony avy eo. Zany iziko. Ary aza mamorina zavatra tsy misy dikany ka. Zay indray ary.
tena za le mbola naka ny manitra tamin'ny maraina iny mihitsy zany. Mety efa fantany izany fa mody manatsafa fotsiny izy ve? Nefa na zany aza aloha na ninona ry izany tsy niresaka an'ilay olona teo amin'ny divan. Aleo rangaha arahana amin'izay onjany eo fotsiny a. Hiezaka ny ho matotra be raha vao mbola manontany eo io. Io fa mihodina fotsiny jato fa tsy mahajery ahy mihitsy. Jerera tsy mivaramena daholo ny tarehany. Tena misy antony hafa mihitsy ny tamin'ny maraina iny raha izany. Dia manafinjavatra amiko ve ianao Rinjato e? Ary aloha andrasako eto rangazy ahatongavany samy bandy sy mpamanitra izany e. Mino fa tsy maintsy hitsena azy io mantsy izany. Soa ihany aloha fa nivoaka loto ampiasana e. Na Ranjato ary mbola tazako vomy manidy birao ao. Ary ny raso hoe reny fa efa manomboka mivoaka ny mpiasa rehetra ka. Tsy maintsy efa tokony handalo koa izany izao kialamanitra. Dia aiza nefa izay bandy mitondra mboton'ny andry aty ivelany io. Mpiasa ary ty efa kely sisa dia ho tapitra mivoaka daholo. Sa mety hoe taraiky ny aso raha matokely manitra. Andeha hiala rangazy fa sisy moto avy sy manitra hivoaka izany akory eto. Za fotsiny no lany fotoana teto. Oay, ino ny fiaran'ny Ranjato fa mivoaka. Ary maninona ilay riny taraiky be tao. Ranjato koa moa tsy mahagaga tsoniko. Fa tsy manitra ve eo amin'ny devant an'ilay rio izany? Tena imanitra io. Izany hoe tsy nisy ny tsena izany dia natery ny Ranjato. Iny fa nijanona nakasisiny etsy. Ohatray le aza. Ary tena mifampiondakondana be ny ry zareo izany. Amin'izay indray ohatr'ireny mpifankatia efa elany arahany ireny mihitsy. Fa mifampisipa ve izany reto e? Ty za koa ka efa mifanorokorika eto ambany masoko izao dia mbola manontany ihany. Ary nampiasomy manitra izany a. Dia mifahana Ranjato lainga tsara petraka koa. Tena ninona nefa izao raha mitsotra tamiko fotsiny. Sa tsy te hankarary anahy ve lery? Manitra koa amin'izany dia mandalitra amin'izao bandy mitondra moto izao. Mazava ho azy efa niraitsy kombakomba andainga tamiko izany zareo e. Eny e, za koa ny adala. Aleo moto fa tsy hijery fahoriana fotsiny eto. Reto dosie farany reto akiry manitra mba hatery kely any amin'ny rivoany a. Mino aho fa tena ilain'le ry izao tompoko. Ka ohatra ny tsy amange izy e. Mbola nidy foana ny birao tamin'izany nandalo tao teo. Izany ve? Ie. Fa lasa aizan-drahy ary le kiarolahy iny. Reto nefa asa tokony enjehana rapitso. Fa oma e. Miresaka ny rivo marina ianao. Fa hoany? Tsy izany ho afata fa resaka izay indray andro izay e. Dia hoany? Nandiady be momba ny samy bandy lazainao fa makana amin'ny moto izany izy. Ay ve miala tsiny amin'ny ry marina aloha fa adiniko ny teny. Fa ina koa nefa ny antony nanaovanao an'izany e. Nanina raha tsorina amin'ny fotsiny ny marina dia izay. Sarotra be izany ry manitra. Le ringa tamin'ireny ka potika tanteraka taminao mihitsy. Iny fa nahatra amin'izao ary. Dia maninona? Angamo tsy miankina amin'ny fanapahan-kevitry foana io. Ie, izany mihitsy. Saingy zahay nge tsy mitovy e. Le ry mbola seliba, zahay efa manambady. Dia voatery tsy maintsy mandainga. Azafady re. Ianao ty? Ho ento aty aloha ireny dosie ireny e.
ho jereko sao dia efa tonga ao izy. tia raikiranjely kely koa. fa makaiza lia lahy efa tapakandro maninjitra ve le selahy tsy hay hoe lasa izy ka tsy maintsy nandeha nitady n'izay mahasoa ranjato fa ahoana nisy nitady nga za sa mila napaina tsy nisy olona zany teo fa le kandra tsy vita ny tena olako hoe reto zao dosie tokony efa nivoaka omaly tsy maintsy vitaina androany. vita foana lesy ireo oviny ala no nahita asa taraiky teto amin'ny rivo zany dia matoky an'lahy zanyko fa nandeha nitady inona tsara ialahy teo nitady izay mahasoa aiza lesy ka hijanona tsy ananandefa mandreto foana neny olona rehefa mitondra roa be zao tsy azoko fa inona ny tiany lahambary za lesy ranjato tsy afaka hanakana lahy amin'izay tiany lahy tao amin'ny maha-piakama fotsiny dia mba tokony tsotra tampoka ela fa mamy ve lahy tsy misy zavatra mazava amiko mihitsy tiany lahy teneny aza mbola mody faniny eo ranjato mpamosavy mandeha alina ringely ty misy mahita maika fa lainga sy ny fampiasoana ny lahana isan'andro ato ampiasana hitako moa ny elaela mihitsy vao mivoaka amin'ny boraona reo roa isan'androko fa nga dia tena mitsikilo an'izay zavatra ataoko mihitsy ve zany ela ty tsy mitsikilo ao ranjato fa mba natokony mampiara-miasa sy mampinamana antsika natosiky ny fitiavana manitra zay efa fantatra ela fa atao anatiko hatrany voalohany mora ngeranjato no amaky tamiko an'izay zavatra nisy fotsiny tsy voatery hoe andange sy tsokana foana ela fa hoe tsy maintsy mbola hiaraka amin'ny manitra eny oka izay raha rivo efa fantatra elahy zao no marina rehetra mino aho fa tsy mampiova ininona eo amin'ny fifandraisantsika zany sady mangata-pamelana amin'ny lahy lesy mifona amin'ny lahy fa nety fitiavana koa ngely ty za fa tsy manino zany ranjato ary matokela fa tsy isy fetraka any amin'ny mahampinamana antsika zany aleo aloha mita nyreto asy reto mazotoa ela ndao are tsy te hafantatra n'izay rehetra lasainao ary njato efa masoko roa mihitsy ny nahita fa tsy favan'olona ka zany efa niteneniko anao zany nge no marina rehetra ary misoa raha taraiky tsy mahita fiara tsony ve izy dia avelako eo fotsiny fa sy mba entiko koa satria tena mpiara-miasa tsy fonao sy tianao loatra mpiara-miasa sady olo-tiana tsy misy an'izany ho ary misoa za mandainge fa izy ary notataranao an'izany lainga sy apoby rehetra zany mino aho fa ararivo indray zao no namorona sy niezaka mampiady atsika ohatrany ka tsy lazan'olona nge zany njato fa reo vao mazokororeo mihitsy ny nahitinareo mifanoroka tao anaty fiaranao rehefa isaraky nareo dia mbola vitanao ihany ny andahan'izany eny ary manaika fa mangataka aminao fotsiny mba fantatro tsara fa tsy maintsy izay no teneninao matokiny efa ianao fa efa manana ny fanapahan-kevitra izay fantatro fa ampirindra ny tokantrantsika zany ka averenao ampidirina any an-trano ary reto entanao rehetrareto tsy miverina tsony reo ry-njato mino koa fa sady mety amiko ny mety aminao lalana tsy maintsy raisiko misoa inona aza manao an'io moa mialahy ianao afaka alamina nge zany any amin'ny zavatra fandrainga amin'izany ry-njato aleo andeha aloha ary azafady ianao efa miandry izay ny taksina farako Sandaholo ny resaka mandeha atao ampiasana ato dia tsy misy tsy mahafantatra izany izao fa hoe miaraka izay sinjato tapitra amin'ny fosana daholo ny ray birao mpangalabadin'olona variteny tsisy sainy ka izay mihitsy moa zako ataoko rehefa mafaly ny saiko tiako njato tiako ary tsy hamelako raha tsy hanarery porofoko aminao androandro njato fa za rery ihany nanao
ary tsy manana afakoatranao raha sy fefa ao amin'ny birao angamb'izay ny zato. Dia vitanao moa Njato no nampirafy ahy. Vitanao no lalao rery tao an-damosiko. Dia inona nefa ny tsy ampy ka tsy nomeko anao tao atokantranotsika e? Eny e, mety ho fadisoko ihany izany rehetrarehetra izany nefa tsy avelako ravaravan'izay olona rehetra te handravazana nga ny tokantranoko a. Eny fa na dia hitondrako ny hirifiry sy ny mangidy indrindra ary. Ana Njato, vadiko. Ana rery ary tsy maiko nizaniza mandrakizay. Tena tara marina. Efa mivalo sasany zahatka izao. Anahoana re izao mifandraisany manitra n'izany tantara rehetra izany? Ahoana koa izao ny vavandarivo amin'izao? Esy, ho hita eo izany e. Aleo hiditra fa ohatran'ny za rery angamba sisa ny mpiasa mbola taraiky aty ivelany atyko. Izay vao tonga ianao. Efa ela izay roa samy vadinao ny andro ianao tato. Misy manitra fa Tsy misy fary Njato a. Mandraisa ianao sisa fa mbola ho lava ndraisantsika eto. ory misoa. Inona Fino e? ty ataonao ty e. Maninona? Maninona ny tapenanao amin'iny skotra be iny ny vavany? Dia azambanana amin'ny antso ohatran'izao re izy e. Moramora kely ianao Njato a. Raha vao manana eritreritra ny handingana nantona aty ianao, dia aletraka eto amin'ny takiban'ity olo tianao loatra ty antsy ty. Fa ianao very misy ola sadala. Zay filazanao e. Zay zavatra ohatran'izany ve dia ampijaliana olona ohatr'izao? Ahay mo, tsisy dikany aminao saingy manimba amin'ny fiainako ray manontolo Njato a. Sady ampafiry ny fijaliana hitako taminareo roa niadana tsara tsisy mpanelingela tao anatin'ny fitiavana moa zao ataoko amin'izao e. Misoa, Inona e? mingavy ianao re zahay. Mba avelao re izy e. Non, tsisy miala maina izany eto Njato a. Ary tsy efa nanasanao hipetraka moa za teo. Mbola inona ihany ny jardinanao eo? Ndraso aloha e. Aleo aloha hijery olona ny ambony vetivety. Dray, wise. Fa tianao ngany isin'ny fato miripaka eto? Fa inona mihitsy no tianao atongavana ary misoa? Manana pirofo ny fitiavako anao ary Njato a. Ana rery ianao, ana. Azonao zany? Ary tsy misy afaka manelingelina amin'ny fifankatiavantsika. Miso, ino ty ataonao? Apetrao iny? Ay, tonga avy any koa le pretsy kombakomba miratsy tony. Miso a, Mody namana kay mpamatika sady pe tsara velatsy. marina nge fa diso Njato ro miso e. Nefa zany kosa ve dia aminonao olona e. Mba eritrereto ihany re. Fiainan'olona firy no potika amin'izao ataonao zao? Tsy mirarahan'izany ahy e. Mangalatra ny atsy malala maty. Sa teraka aminoany amin'ny mandrakizay kosa ato izy. Petrara e tsara e. Sady ianao ne ohatra ny fatapantatro hoe taratara mikala tsy vaniny tiako hony e. Petrara e tsara. Vehivavy ray ohatr'izao ve dia mampikorotana lehilahy eraky ny fiasany e. Misoa, Maivandoa daholo tsy. mingavy ianao moa ary misoa. Inona ny ianao e? Zavatra kely tsy ampeverana akory nge dia efa mety hitera-doza e. Fa nataonao tsy nitera-doza? Valio kely hoe za? Ka mba efa nifona sy mivaly taminao kosa nge zary misoa e. Tara loatra zany Njato a. Tara loatra. Efa vitanao izay nataonao vao mody mandadilady amiko ianao. Ely zany e. Efa vonona vendrindrika lampangalabadin'olona ty ho any amin'ny varotsy mifody a. Miso a, mipetra tsara e. Mangina ianao rivo a. Eto i mason'ny olo tindry sy mivady mihitsy na nampiarako ny andry. Ary ataoko tsapandry tsara androany hoe tsy azo atao no milalao afo. Ary rehefa tsy azo anarina dia izao mivokany. Inona lampangalabadin'olona ty? Mantra! Njato a. Njato. Fa ino ty mahazo anao e? Tena enjany ny nofoko iny. Nofy?
Fa misy inona ry-njato a? Nanofinina ianao tantarao. Tantara lava be. Aleoloha karaha mivetivety ho anao a. Eny ary. Dia tantarao amin'izay ilay nofinao e. Tena enjana ho aho izy teo. Inona? Tamin'le nisan'le vehivavy le manitra iny moa nysolony mino ao ampiasana anay. Dia taratara tamin'io izay sy rivo. Akory ozy ianao fa nanaiky tapoka le manitra. Dia tratranao nampiaraka izay. Hitanao ny fanoroka e. Dia tsy namelanao raha tsy matinao le vehivavy. Ary iny za taitra be iny dia eto malala dia mifona aminao a. Ohatr'izay. Mifona aminao fa raha renika ny zavatra tena nisy tena zava-doza e. Ary sao dia mba tena taraminy tokoa ary ianao io e. Tsy mandika ny voady izay efa nataoko teo anatrehan'Andriamanitra taminao ary misoa marina e. Aza manahy ianao fa mijanonao nofy ihany iny. Tsy ho tanteraka mandrakizay. Ianao rery ihany no tiako. Reraky ny asa loatra koa ngamby ianao io ka. Dia matoky any lahary za manomboka eto e. Dia andehandeha amin'izay tsika amin'ny zoma. Sady efa naka congé koa ny ahy. Zany? Hoe faly be a. Sady za koa nge amin'ny 14 février miasa e. Dia aleo atao amin'ny zoma iny fankalazana ny fifankatiavantsika. Raikitra izany. Homaniko izany izay tokony homanina. Ao fa hitondrako surprise be dia be mihitsy indray amin'io. Merci. Ary eo solona ny akanjonao fa tsemboka be mihitsy ianao ilay teo. Ahory. Sofa tantara no soratan'ny Ajarandria Manaromana. Ireto avy ireo namiaina ny tantara. Jedidiara Soan'ny Njanahary, Sabitsy Stella. Niaraka tamin'ny Ramosetakonta sy Ajarandria. Nandray feo. Natao. Nanatotosa. Ajarandria.